tsy ampy fialam-boly. Tantara mitoy nosoratany Lola Raharilala. Ovy alomin'ny Louise Ravelso, Fifi, Nanja. Miaraka amin'ny Zoma Mirina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, avo, manatontosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro fahaefatra. Inona nresahan'ny dada neny teo? Fa ngany tenen'ny dada sady e? Zavatra hafa nanontaniany aka. Dia niteny fotsiny aho hoe mandalo aty amiko ela. Ka ohatrany teny dada hoe efa lehilahy lehibe iny ko zaza ahoana? Ay ve nilaza nyteny an'izany teo. Matahotra andreny langa lahy. Matahotra azy moa ako. Fa tsy mba matahotra talohan'ny lazana an'izany, ha? Ny fatahorako an'eny angety sy ny fibedy ahy e. Sady rary moa zany raha hibedy ahy izy fa ny fahadisom-panantenany no mampanahy. Azoko. Za zany moa matanjatsaina kokoa. Efa saika faly teo raha efa voalazany dada taminy eny le izy. Aza manantena an'izany fa mandraisan-draikitra. Fa inona no niteneniny teo dia hoy dada hoe efa lehilahy lehibe e. Nona iny izy hoe atela zao dia niteny izy hoe mba te hiantanta aminao izy zany dia mba ataovy izay mety. Mba omezy tadiavina no sy mampapoanareo mianaka e. Mbola mila fanehoam-pitiavana avy aminao iny zaza iny e. Ay, very dady. Mifona dada. Asana mba ahoana zao no fisaina amin'ny eny. Mbola raisiny ho zaza nefa efa hitaiza zaza. Fa naona tokoa moa izay mbola tsy nahita an'izany felan'izany akory nefa efa zao ny zava-miseho e. Tao izy tamin'ilay fetinay miala data ao an-trano iny fa taoriana kely iny no nanomboka ny fankaty izay. Iza tamin'ireny? Olona somary zarazara iny izy. Tsotsotra kely izay. Tsy dehibe teny e. Hay le nataony Estela hoe aviry felana fa ho mpitazana fotsiny venona le aty. Iny indrindra ry dada. Toa tsotsotra marina ny fijery azy a. Nefa dia ahoana moa zao nieritreritra ela hanambady zany? Tsy mbola nieritreritra an'izany mihitsy a. Dia atao ahoana fotsiny ny zanak'olona ary ny zanak'ela? Dia ahoana ny fianarako? Sary fialana koa raha ngamba milamina aloha lafa aza misamboaravoara ohatran'io e. Ka reraka ny saiko ry dada. Dia ahoana? Tsy dada tokoa ny eo amin'ny toerako. Tsy eo amin'ny toerany lahy. Ahoana tokoa no tsapahany lahy ny olako rehetra eo anatrehan'izao zava-miseho zao. Sady eo amin'ny toerana misy any lahy no tsy afa-miala amin'ny toerany maray aman-dreny. Mbola eo koa ny toerany madokotera. Loza marina izy tika. Loza e? Tena loza miatra. Fa nona beaka andao aloha hitady sakafo raha mihinana ka mba hiaraka irery farapara antsika se lahy. Fa inona nataony eto navarangana eto? Reraka dia mba makamaka iny eto. Sady ao an-trano koa mafana be. Ka tsy eto ary ve ny tena mafana? Tena ny anafana tokoa izy zany. Aleo tokoa hiditra any an-trano. Ay, efa mangotraka angamba izay le ranandro tsahako vary ao fa adinoko. Efa saika ritra tao ary ny rano dia mibataiko. Dia tsy narotsaka indria akory ny vary. Ka tsy fantatro hoe ranom-bary inoko. Rano kely iny koa ve moa no tao amin'ilay izy fa efa ritra angamba. Dia tsy mba miasa saina mihitsy koa ndry izany hoe sao dia mba andro tsaham-bary nefa dia vilanim-bary no hitandry eo.
Rehefa avy eo izany ry neny ataoko fa mbola misy zavatra ho jereko ato a. Izay indray ilay rehefa avy eo. Aleo ataoko fa ray indrina ao andrasana dia raha pitsy vao hisakafo. Neny kosa izany dia efa manao filaza masaka ery. Ay zary nasiako an'ilay sary tapaka nalaiko farany. Ohatry ny hoe tato anatin'ity bloc ity nasiako azy. Aleo avadika tsirairay mihitsy hoe petsy. Tena tsy ato. Fa ay zary. Andrasy reto indray jerena. Tena tsy atoko. Nefa ny sariko iny mba tiako indrindra dia mba tiako atao amin'ny dosierako. Ay ve dia navelany ho faty tao fotsiny ny afo e. Tena tsy miraharaha mihitsy ry ity ka. Neny koa. Asa dehibe menimena rery neny fa zaza mbola sahiran-tsaina amin'izay sariko tsy izay a. Dia aparitaka tao ineto daholo ireo boky sy kahie ireo. Mbola lamiko ireo rehefa avy eo fa ny sary tapako izay ho tsy hitako nefa tena ilaiko. Ka na dia mitady an'izany aza ve dia tsy halamina izay niraisana fa tsipitsipi fotsiny. Ohatsy ny teny fa kizitina mihitsy koa ry neny izany. Hatramin'ny akanjo kirarondry koa aza atao miparitaka ao daholo. Ka mbola hifantenako izay hoentiko mandritra ny andro vitsivitsy ireo. Ay moa ka tena miomana amin'ilay hoe hiasa mihitsy izany ry ity ry faliana. Fa nga everiny neny fa atao vazivazy izany. Ny ankizy aza nge be dia be no mitety an'izao toeram-piasana rehetra izao ka za efa voaray indray ve ny salasala. Fa vola tokoa ve izany no tena mahory ny dia maika ery hiasa fa tsy mba miezaka amin'ny fianarana aloha. Ny vola moa ilaina foana koa. Sady mba te hiova fiainana. Efa lehibe ihany ange ahy e. Dia tsy aloha ve manararoatra mianatra izay azo ianarana aloha. Izay ray aman-dreny mbola vonona ny hanoana amin'ny fianarana. Izao ndry tsy dia mihoatra lavitra anay akory raha ny fari-pahaizana. Aleoloha tomboeto ambony sezeto fa reraka. Reraka? Tena mandreraka le mitaiza. Mitaiza? Ny zanantsika azy efa lehibe. Aleo koa mba hipetraka eto amin'ny seza malemilemy eto. Mahafinaritra ery izany rivodrivotra mangatsiatsika amin'ny andro mafana izany. Sady tsara ery ny mijery reto voninkazo reto. Tena maniry tsara kosa reto izy a. Azony taolaka no izay rehetra ilainy ampovoatra amin'ny fiainany. Ie, ampirivotra, rano, zezika, hazavana, voara amin'ny hafanana be sy ny atsika mamanala. Ohatry, ary iny indray tetinao aloha. Ranom-boankazo raha te hisotro ianao e. Te hisotro tokoa nefa matahotra azy so mangatsika loatra ka raha ireo indray ny tentako. Za koa ve hanome zavatra tsy zakanao e. Za mahita. Tsy kilasy io fa somary mangatsika fotsiny. Dia misy zavatra azo sakoina koa reto raha mahavoa ianao. Ay, tena ilain'ny vatako mihitsy izany. Ary ianao ka tsy hisotro jus? Ty yaourt-boary ity izao no mba mahafinaritra dia miampy reto biscuit somary masirasira reto. Fa momba n'ilay resa-boninkazo teo e. Izy mena-daty koa izany moa tsy mba toy ireny. Tsy azoko. Fa tokony hitovy amin'ny voninkazo ahoana ny zanakao. Na dia hoe samy zava-mananaina azy. Ka samy nomena izay ampivelatra azy eo amin'ny fiainany. Dia nahoana ny tsy nivelatra nanome fahafahampoantsika toy reto voninkazo reto ry zareo? Za toy ianao koa. Ka ny fivelaran'ny voninkazo no toy izao. Fa ny fivelaran'ny olombelona ny fahalehibiazany, ny fitombon'ny taonany. Nomba azy mianadahy indray ny tena lazaina. Ka nahoana moa no tokony tsy hampitovy azy. Ny voninkazo efa fantatra ny tanjona tiany hotratrarina aminy dia omena azy izay ilainy ary dia tonga amin'izay ilana azy tokoa. Fa ny olombelona tsy ho toy izany mihitsy. Eny e, azoko ange izany fa mba tiana zavatra mampiasa ny saiko fotsiny ahy. Fantatro fa tsy hitovy mihitsy ny voninkazo sy ny olombelona satria ny voninkazo mananaina ary ny olombelona manana saina ho fanampy ny aina. Dia io saina no mitarika azy hitady izay fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Dia tsy nanaiky tokoa mantsy faliana fa najanona ny fianarana dia aleo miasa. Najanona aloha, izay ny filazany azy.
tsy mba naka ny hevitsika miloha akory. Ka efa fatany miloha no validenitsika fa tsy anaiky dia ahoana koa ny momba ny mahatotso. Indray angamo mila miandry lalana avy amintsika izy vao ity olona. Fa aingana dia aingana fivoaran'ilay fitiavana. Dia tena hoe kambana tokoa ve dia niara-nivao fiaina tampoka teo e. Maxit Super App, lay appli akamabe amin'ny smartphone. Hitako daholo ny momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandoa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ny anà. Manaovatra anà, téléchargez ao amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahaskatu 1 giga ny rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio telo amby zato teboka efatra, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ASM Radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Manararoatra zao tsy mahita amin'ny fialan'izao ary izy telo mianaka mba hanampy ny fisaorana anareo na dia efa nataonay mivady miaraka tao amin'ireo ray aman-dreny fialana ihany aza. Aiza moa izany fialana? Misy afatra nalainy ny hatramin'izareo any. Nga tsy voamaly ny tonga taty ny zokony dia tsy mety ny ve izany zavatra izany. Vitandray andro ny raharaha dia tonga mamangy anareo ny zokony. Dia ny episy koa dia lasa mamangy an'indray fialana. Fa nga tsy azo atao izany e. Tsy hoe tsy azo atao fa nahoana ialany tsy niaraka taminy. Ka hiaraka eny foana kosa ve? Za koa mba misy zavatra ataoko. Eny e. Fa toy izy nresaka lahateo fa nitapahandreninareo. Ka misaotra anareo telo mianaka ho atsy ny tsitsy vola mikarena tamin'ny fanatanterahana ny raharanay e. Raha tsy nisy anareo telo mianaka dia ho asa angamba izay niseho. Inona ny tianao tenenina amin'ilay hoe asa angamba? Angamba dia izay akanjo tsaratsara tao no nanaovana izy felana dia niaraka tany amin'ny firaisantsika dia nody. Izay akanjo tsaratsara hoana fa nga ianao tsy manana ny tena tsara raha fitafiana ny resahana. Ary ratsy daholo angany any felana. Tsy misy atonina intsony ny fitafiany felana fifangeza be ny kibony. Tena mety be tamin'ilay akanjo nividindry rehefa liana. Misaotra hono. Tsy misy isaorana lesa. Mbola asaiko misaotra andry ihany izy. Fa ngako izy tsy mahan'izany no hoe asaiko misaotra e. Ka mbola tsy dia misy zava-patatra felana ange amin'ny fiainany e. Mbola voaingany iny ny feno taona. Oe, azafady. Fa inona koa dia ataondry rehefa liana. Eo dia manapaoka silikromo ambava ohatran'ny zazakely. Ka voaingana koa iorony no ampitaona. Sady tsy reraka ve mibalany randriny tsako an'iny adiny firy. Izany reraka mahita an'ireo manetsiketsika vava amin'iny foana. Efa tsy miaraka dia izao mahazatra ako. Izany hoe mila mihetsika foana ny vavany na miasa na tsy miasa. Ka mila manao exercice foana ny vava. Tadiriko tampoka indray lesa ry mahatotsy ilay tentsika sela hoe amin'ny mariazinay avy dia izay miantoka. Ka za ngefa saika tsy hanahirana ny dada sy eny fa zareo tsy nanaiky. Ka manana zanaka lafiry afaka bady moa zahay. Hatreto aloha misaoran'Andriamanitra fa mbola afaka nanantanteraka an'izay ilenareo zanaka izay. Sao dia tokony ho zaraina aminareo aza ny tsodrano azonay e. Kodre, dia za indray ve ny mbola ho tsofin-drano hoe mahorina tokantrano ary miteraza za lasa zavavy arak'izay ho vita? Izany ange ny dikan'iny fa aza jerena amin'ny mahavola azy fotsiny e.
vaonga dada? To mbola tsy tonga izy teo fa ahoana? Fa nahoana ny voaboaka an'indray fialana ry neny? Sao ka efa any vao miantsoantso. Efa any? Aiza izany? Miantso ateo ny mama ny hitondra ny fitaovana rehetra ilaina fa toa efa ho teraka hono izy. Dia mbola lilozanao mitaraikiraiky eo. Jereo izany entan'izany dia andao. Tonga dia enjehana ihany amin'ny hopitaly. Fa ngatsy ho entina aty izy ampiterahany dady e. Fa izany angano ny fanarahanareo e. Andraso aloha fa hiresaka amin'ny mamany aho. Allo? Tonga dia mandeha amin'ny hopitaly fa manaraka izay. Ahoana? Tsy mety? Mba atereo fa sao taraiky e. Izay? Toy tapahanao? Ka manderaka fa mitady tsy handeha ho any amin'ny hopitaly hono fa miandry. Sady amin'izay mikikika mitomany ohatran'inona. Alaivo izay entana hoentina fa izay lozanao versainy eo fotsiny e. Sao ho taraiky eo. Zaza efa tafahomana. Andao hiaraka an'izany sika mianaka. Izay fa tonga dady. Soa ihany. Fa iny dia mampisahotaka anareo mianaka. Ho teraka ho ny felany dia azo alaina aty ve? Ohatry. Sa tsika no any amin'ny zareo dia any no ampiterahana? Efa nalefa any amin'ny hopitaly izy fa andao sika telo mianaka ho any. Aiza izay sakosy misy fitaovana ilaina ary matojo ah. Atao mbola tsy misy nininy e. Zavatra ny zazakely iray manao fotsiny angamba no Andre. Reto Rekako. Tena mandreraka reto zazy reto. Fa nahoana ny tsy mividiana e. Vao maly mihitsy any amin'ny felana dia nilazay fa mbola lano ny vola. Nampindramin'ny olona hono dia mbola tsy voavery le olona. Tena be kitotonareo ah. Indianareo ry zareo fa izay sirenareo mbola andeha hitady an'izay azo vidiana aloha dia tongany. Aleo aho hiaraka aminareo ka. Matojo ah. Mahazo amin'irenao nge ianao e. Tsy niazo ny sikaponareo nge izay zazay vao teraka sao ahitan-dozo eo nareo e. Fa inona foana izay mampimenimena anareo mianaka zao e? Mandeha ny avy e? Zay ary. Tonga dia mandeha ana. Mbola andalo any an-tsena tsika ranary ah. Mbola misy zavatra tsy ampy. Lasa ary dada sy neny ah. Aza helinareo ah. Ndanainga ny lafa tsy izay ny dodosany eo e. Tsy mba kingakinga mihitsy. Bonjour, Ndry Falina. Ahoana kia? Efa indry ilay sony atao e? Ie. Efa hitan'izao bavindry hoe misy olona eto ambavady fa tsy raharaha mihitsy e. Manana ny anarana iny ah. Felana ny anarana. Mba tsy henony kosa angamba e. Inona kory fa modiny zanany foana ny rotsorotsy iny eo. Zaza tsy mitomany tsy maninona kory veky tsy ampafiry ny vao manan-janaka. Fa hafa kosa ny fomba firesaka izy tena izany ah. Ka mamy aky ny zanaka. Sady mbola zanaka voalohany dia ararotina ny enam-bola matanjaka. Dia mba miresaka tsara amindry iny felana iny e. Ie, izay roa vavy aza mianiany be rehefa miresakako. Fa ahoana ke? Tao miavonavona. Mbola tsy mahazatra azy fotsiny ndry. Tokony ho mpinamana be koa azy nareo. Felana vadiny mahatozy izay toy ny anadahany. Sady mpinamana ihany koa ve moa nefa nareo taloha e? Mpinamana? Ka samy teo azy nareo roa tamin'ilay fety tato fony izay sy mahatojo afaka bakiniko. Ka tamin'iny nahitako azy voalohaniko. Sady mbola be gesta ihany nefa efa ramama. Ramama? Ko efa mamanko. Ny ho tanany amin'izay mbola atao lava be ihany. Ana mbola naovany ihany reky. Efa bedinenina izy fa so mandratra zaza amin'ireno. Tafita aloha kary iny tafiditra taminareo e. Hitako mihitsy iny tamin'izy mbola tsy niaraka tamin'ny Matozo fa tsy nisy nijerena mihitsy. Iny mihitsy ngamba kinona nadala amin'ny Matozo marina e. Tena hafahafa mihitsy izy telo izany ka leo avadika amin'ny resaka. Oay, ndry tiaky toa tena maharaka no voateny mihitsy ah. Vao nividiana oviana daholo ireny akoditry indry ireny izao. Vao omaly mihitsy azy retoko. Tena mbola mampiantsa indry mihitsy nenareo ah. Rehefa mangata-bola indry tonga dia mahazo. Tsy manaiky ka. Ampitahotriko hoe mahita vola giay e. Rehefa tsy manome izy. Zany kosa ve kinona tondry.
dia matahotra izy dia manome? dia manome eo fototry ny fahavoazaka eo nga. dia ina tokoa ny atao indray raha tsy mahazo volana nomenareo. Inona moa kiny ataoko eo fa mba vava fotsiny aho. dia tena matahotra ny anan-dratsy tokoa ve kimenareo raha tsy manafonena? Isy efa niteny azy izy hoe rehefa mbola manana dia mame fa rehefa tsisy ve hony andao-danitra e. Rehefa te hivary lavo any hony aho dia asa amin'ireny ny fahavoazana. Mitovy ihany ka ianareo mianakako. Natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lolona Raharilala. Novy alohan'ny Louise Raferazou, Fifi, Nanja. Miaraka tamin'ny Zoma Mirina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamiavony, nandrindra raha teknika, avy. Nana tongosa, Nanja Razafindrakoto. Mbola hitohy.